ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana ry havana no era-banantsika tratra dia sabotsy voalohan'ny volana jolay ity. Ny voalahatra ho mofinainantsika ny ry havako araka nandaharan'ny sampana sekolady fobe azy dia ny petera faharoa toko voalohany. Petera faharoa toko voalohany andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny faha-iraika ambin'ny folo. Petera faharoa toko voalohany andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny faha-iraika ambin'ny folo vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha anananareo izany zavatra izany sady anananareo petsaka dia tsy avelany izany ho malaina na tsy ahavokatra ianareo amin'ny fahalalana tsaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa izay tsy manana izany zavatra izany kosa dia toa jamba ka tsy mahajery lavitra sady manadino ny nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny izy. Ary amin'izany dia mahazo tokokoa rahalahy ampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohina akory mandrakizay, fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay, izay an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Ray masino, manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny taratasy nosoratan'i Petera ilay avako malala dia ao anatiny ilay atao hoe taratasy katolika na epitra katolika. Ny hoe katolika io teny hoe tsy katolika romanina ihany, fa milaza hoe universel na manerana, natao ho an'ny rehetra, natao ho an'ny mpino rehetra maneran-tany. Tsy natao ho an'olo tokana tahaka ny hoe ho an'ny Timoty na ho an'ny Titosy na ho an'ny Filemona, na natao ana fiangonana manokana hoe Koritiana na Galatiana, fa taratasy misokatra ho an'ny rehetra. Ary satria misokatra ho an'ny rehetra ilay taratasy dia ny votoatiny koa zany dia tena tandrify ho an'ny rehetra. Tsy hoe tsy tandrify ho an'ny rehetra akory ny hafa, fa misokatra kokoa ity taratasy ity ho an'ny mpino rehetra maneran-tany. Dia eto ary dia mazava ny tenin'ny Petera mandininy fahavalo. Fa raha anananareo izany zavatra izany sady anananareo betsaka dia tsy avelany izany ho malaina na tsy ahavokatra ianareo. Misy fotoana avako malala amin'ny asan'Andriamanitra dia misy fotoana roborobo mafana fo be ny olona. Nandalo an'izany daholo ny mpanompon'Andriamanitra. Na ry Davidy io, na ry Mosesy io, na ry Paoly io, dia mafana fo be amin'ny voalohany. Fa misy fotoana mangatsiatsika. Misy fotoana mangatsiatsika. Ary misy fotoana mihitsy ara sanatrian'izany tahak'izay eto amin'ny epistily ho an'ny Hebreo dia mangatsiaka mihitsy ary mety mihemitra raha tsy mitandrina. Tsy mora akory ny miazona ny hoe mafana fo foana amin'ny asan'Andriamanitra. Noho ny antony maro samihafa dia indraindray mety ho variana ny mpino. Ary noho izany mahatonga ny tompony teny hoe mila miambina mandrakariva mba tsy ho variana. Dia hotsika hoe mety ho lalovan'ny olombelona, mety ho lalovan'ny mpino no hoe indraindray mety ho malain-daina kely, mety ho kamo, indraindray raha mety ho tsy hita mihitsy amin'ilay asa fanompoana. Dia amin'ity taratasy nosoratan'i Petera ity dia hoe Petera manao hoe raha anananareo izany zavatra izany dia tsy avelany izany ho malaina na hoe malaina na hoe tsy manao n'inon'inona. Le malaina teny resahana io mantsy tsy tena hoe tsy manao n'inon'inona loatra, fa tsy mahatsangan-javatra na hoe tsy mihetsika. Le malaina mantsy ohatrany hoe azo lazaina hoe ohatrany hoe tsy atenena n'inon'inona, fa le izy ny hoe tsy mafana fo, zay no tena mahalaza azy. Tsy mafana fo, tsy manao action, zany hoe olona tsy manao mety hoe miangona fa tsy manao n'inon'inona, mety hoe manompo fa tsy mandray anjara. Ao moa zany hoe manompo fa tsy mandray anjara dia mijanona fotsiny, mety ho mpikambana, mety misy mpikambana ao anatina fikambanana fa sady tsy manao cotisation izy, no tsy mivory izy, no tsy maneho hevitra izy, no tsy mandray hevitra izy, dia izay le resahana eto hoe malaina.
tsy raha fahatongavana loatra na hoe fanatrena fa tena mihitsy hoe tsisy action ninina atao zany tsisy asa atao dia Paoly Peter eto manao hoe de mety mandalo an'izany ana koa hoe mety hoe tsy mahavokatra le teny hoe tsy mahavokatra zay ny tenenina hoe tsy mahavokatra stérile zay mihitsy no amin'ny teny frantsay malaza azy ao zany hoe tsy mamena inana mety hoe miasa indray fa tsisy vokatra ninina mampatsiaro antsika ny aviavin'ny be tany maniry fa tsisy vono zany hoe mba miezaka ihany zany a mba manao action ihany fa tsy misy résultat na tsisy vokatra tsisy ninina ary dia olopetera hoe mazava tsara fa raha nananareo zany zavatra izany de zao tsy avelan'zany zavatra izany tsy ho inactif na olona hoe tsy hanao nininina anareo na koa tsy avelan'zany zavatra izany ho tsy hitondra vokatra ianareo ny fantaina petraka zany de zao manao hoe tsy inona ary no ananana raha miteny izy hoe raha ananareo zany zavatra zany zavatrinona le ananana zavatrinona no ananana mba hahatonga atsika ho actif mba hahatonga atsika hoe anana afaka miasa afaka mihetsika manao zavatra ary inona ny tokony ananatsika mba hahatonga atsika hoe zay ataotsika amy lafiny ara-panahy io am'izay amy lafiny amy fiainana mihitsy koa aza fiainana kristianina dia misy vokatra dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito no manazava an'izany ny andininy fahatelo de izao ny fahatokiana an'Andriamanitra raha ao anatytsika ny fahatokiana an'Andriamanitra dia manana toe-tsaina actif na manao zavatra tsika fa tsy olona malaina zany na olona tompotsiny na koa olona tairin-dava raha ananatsika lay toe-tsaina inona lay hoe mahatoky manana fahatokina an'Andriamanitra dia misy vokatra eo am'izay ataotsika lay andininy fahatelo mantsy mazava ny tenin'ny Petera efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra efa nomeny herin'Andriamanitra atsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana raha dika amin'ny fomba hafa de zao efa nomen'Andriamanitra atsika zay ilaitsika eo amin'ny fiainana tena lafiny materiel mihitsy io efa nomen'Andriamanitra atsika zay tena ilaitsika amy fiainana ny sakafo hoaniny io lay materiel mihitsy io ny fitafiny io ny fahasalamana io tsy maninona ny namany io ny izay rehetra ilaitsika ao am'izany fiainana zany de efa nomen'Andriamanitra atsika ary ny faharoa dia efa nomen'Andriamanitra atsika koa lay ECBA ho ny teny grika zany hoe le toe-panahy araka an'Andriamanitra raha tsorona de zao azo lazaina hoe piété lay fiainam-bavaka dia eo zany Petera manao hoe raha anananareo zany zavatra zany anananareo ny fahatokiana fa efa nomen'Andriamanitra anareo zay ilainareo amin'ny fiainana ary anananareo ny toe-panahy mivavaka mifandray amin'Andriamanitra de zao mazava ho azy tia miasa ianareo tia manompy ianareo ary faharoa mahavokatra ny asa anareo ny anankiray mantsy ravako malala zay mampisampana ny fanompon'ny olona an'Andriamanitra de ny fieritreretana ny am'izao fiainana izao mampieritreritra miazona ny fifantohan'ny olona ny amin'ny fiainana isan'andro ama olombelona aza de miazona ny fifantohany bebe kokoa ny fiainany inona no hoanina inona ny sotroina inona no asambatra inona no tafiana sy ny sisa rehetra dia hoy Petera manao hoe noho ny herin'Andriamanitra mazava tsara noho ny herin'Andriamanitra dia efa nomeny itsika zany tsy ny herin'olombelona zany mahatonga atsika manana zay ilaitsika eo amin'ny fiainana fa efa nomen'Andriamanitra atsika zany no ny hery mahagaga an'Andriamanitra
de nomen'andriamanitra sakafo sika, nomen'andriamanitra fitafiantsika, nomen'andriamanitra izay laitsika sika. Jesosy raha teo efa nanafatra an'io ao amin'ny Matteo manao hoe aza de manahy ny am'izay hoaninareo, aza de manahy ny am'izay hotafianareo, aza de manahy ny am'izay hosotroanareo. Fa no ny herin'andriamanitra, no ny herin'andriamanitra de nanome anareo izay ilainareo izy Petera. Jesosy nalafatra an'io raha teo manao hoe katsao aloha le fanjakan'andriamanitra sy ny fahamalinany de anampo anareo zany. Fa afaka malala ohatsika manao hoe toe-panahy mahatoky. Ny olona mahatoky a ny herin'andriamanitra dia afaka mahavokatra amin'ny asan'andriamanitra izy. Ny olona mahatoky ny herin'andriamanitra de manjary tsy avelan'zany ho inactif na olona ho kamo tsy manao ninninna, mpino tsy manao ninninna satria ny mahatoky ny herin'andriamanitra izy. Le afako ny olona zay io zany tsy voatery hoe ny olona manambe no afaka no any afaka mahavokatra tsy zay loatra. Fa mety misy olona mana be de be fa inactif ao amin'ny asan'andriamanitra. Mety misy olona manana be de be fa stérile amin'ny asan'andriamanitra na tsy mahavokatra amin'ny asan'andriamanitra, tsy manao na inona na inona amin'ny asan'andriamanitra. Satria satria tsy manana fahatokina izy fa avy amin'andriamanitra, satria tsy manana fahatokina izy fa ny herin'andriamanitra nahatoy zao azy. Rehefa ao anatin'ny olona ny finoana fa ny herin'andriamanitra ny mahatoy zao azy de tsy avelan'zany ho malaina izy, tsy avelan'zany ho tsy ahafoy izy, tsy avelan'zany ho kamo izy. Fa matoa ny olona kamo, matoa ny olona malaina, matoa ny olona malaimetsika, matoa ny olona tsy mahafoy, matoa ny olona tsy mahavokatra de zao tsy resy lahatra izy, na tsy tsapany mihitsy fa ny herin'andriamanitra nahatoy zao azy. Ary am'izay fotoan'izay tsy voatery ho ny olona manana be de be kokory vo afaka mahavokatra ho an'ny asan'andriamanitra. Tsy voatery olona manana be de be kokory na hoe iandry anana be de be ianao vao actif na vao ho tsy malaina amin'ny asan'andriamanitra, tsy zay. Fa ny olona rehetra zay manana fahatokiana ny fahasoavan'andriamanitra de afaka havokatra amin'ny asan'andriamanitra izy. Jereo tsara le tovolahy kely ao amin'ny tantaraina amin'ny jaona toko fahaenina sy ny filazantsara sinoptika rehetra. Rehefa vita ny toritenin'i Jesosy de nitenin'i Jesosy tam'izay ny mpianatra manao hoe raha vao ny olona aveloany olona andeha hitady hanina, aveloany olona andeha any am'izay mety aveloany olona hitady sakafo, mifahalalahana ny olona hitady sakafo zay mihitsy lay voambolana, raha vao ny olona zay mihitsy ny ao apartao izy alao am'izay izy andeha hitady sakafo any amin'ny toerana maro samihafa, aza azoniny eo izy. Fa Jesosy ny teny manao hoe omeonareo hanina izy, mazava tsara mihitsy io, omeonareo hanina izy, zany hoe ianareo no manomeza hanina azy. De Petera sy ireo apôstôly moa ny teny manao hoe aiza ny ahitana vahaolana amin'io, tsika dia nevitra na tena riron-jato ara avitan'ireo tsy. Fa tao anatin'izay no raha arabaky teny no nandraisan'ny Jaona azy manao hoe nisy olona izay nitondra mofo 5 sy azan-drano 2, nantany hoe aiza ho aiza, izy avy no nitondra, iza ny manana, iza ny ohatr' zao, dia nitondra lay hoe ary misy. Jereo tsara lay raha mpiarina am'ty hoe efa nomen'ny herin'andriamanitra. Ny mpianatra zay moa amin'ny sinoptika, ny mpianatra de kely finoana mandrakariva. Rehefa ny filazantsara sinoptika indrindra ny marika no mitantara de zao ny mpianatra ny kely finoana indrindra ny marika, ny mpianatra ny kely finoana indrindra ny marika, ny apôstôly io zany. Satria mazava ho azy Petera moa no ambadiky ny filazantsaraky ny marika, de mazava ho azy Petera dia ao anatin'ny fanetretena no ijeren'ny tenany hoe ny apôstôly indrindra ny tena kely finoana. Ny kapiteny aiza lay kapiteny miaramily romanina indray raha ny be finoana noho ny mpianatra, nefa ny mpianatra niaraka tamin'i Jesosy ary manamafy an'izany ny toritenin'ny Jaona, tantarain'ny Jaona ny toritenin'i Jesosy manao hoe mpianatra manao hoe raha vao ny olona hoe mialatsiny Jesosy fa tsisy ninona zao tao, satria
malaina izy satria nahoana tsy nahatoky izay vahaolana hoentin' Jesosy izy. No zany revako malala tsy miandry akory hoe anana be dehibe ny olona vao mahatoky, fa misy olona izay eny aminy eny fa mahatoky an'Andriamanitra izy, mahatoky an'Andriamanitra izy. Ny vaofako maly a isika no tsy ataoko hoe isika moa zany, ny silamo no nahatsiaro ilay fety manokana zay nahatsiarovana ny Abrahama zay ino moa nisy nalakamisy nisy larobia arakaraka le firenena tany amin'ny hémisphère nord alakamisy moa tany hémisphère sud larobia raha tsy diso dia iny ilay fety iny a dia fahatsiarovana ny nanaovany Abrahama sorona an'Isaka, Genesis 2:20 dia iny notsaroany reo silamo. Ka izao tahaka ny mihitsy Abrahama mampatsiaro hoe am'ty Genesis 2:20 am'ty Petera ty hoe i Abrahama tsy nanana afa-tsy zanaka anankiray, saingy zao hoy Andriamanitra hoe eny toety amiko izy, tsy nanana be dehibe izy fa anankiray nomen'Andriamanitra azy iny no tompo taminy manao hoe ataovy sorona. No zany de izao nahafoy Abrahama hoe eny ary na ty anankiray ty fosiny ary zany nomenao ady zao mahatoky aho fa matoa sainao almaiko ty dia mahatoky aho zany fa omenao ndray aveo hoe izay le hoe nomen'Andriamanitra ery, ny fananatsika ery fahatokinan'Andriamanitra mahatonga atsika mahavokatra, ary tsy miankina amin'ny zavatra ampelatanatsika ny mahatonga atsika mahavokatra zany fa miankina amin'ny fahatokitsika an'Andriamanitra. De misy olona nomen'Andriamanitra be dehibe fa mahatsiaro ny herin'Andriamanitra izy de mahavokatra be, misy tsy manana be dehibe fa kely fa nomen'Andriamanitra herin'Andriamanitra izy de mahavokatra be. Zany hoe tsy miankina am'izay ananatsika zany ny ahavokaran'ny asa sain'Andriamanitra ataotsika fa miankina amin'ny finoatsika sy ny fahatokitsika an'Andriamanitra. Zay no mahatonga an' Jesosy ny teny manao hoe ny tany tsara de misy manomokatra avo 30 eny, avo 80 eny, avo 100 eny aza, satria misy nomen'Andriamanitra be dehibe miaraka amin'ny fahatokinan'Andriamanitra de mahavokatra be izy, misy ny nomen'Andriamanitra kelikely miaraka amin'ny fahatokinan'Andriamanitra mety mahavokatra be izy, mety mahavokatra tonony izy arakarak'izay. Ny zava-dehibe zany toy Petera manao hoe raha nananareo zany toe-tsaina ny fahatokina ny herin'Andriamanitra izany fa tsy nareo akory ny miasa, de zao manjary actif, manjary mazoto ianareo amin'ny fanompona. Fa ny mahatonga anareo tsy mazoto amin'ny fanompona, mahatonga anareo tsy mahavokatra amin'ny fanompona de zao tsy mahatoky ny herin'Andriamanitra ianareo, fa ny herin'Andriamanitra de efa nanome anareo izay ilainareo isan'andro, fa ny herin'Andriamanitra nanome anareo toe-panahy araka an'Andriamanitra, zany hoe fiainam-bavaka. Ny olona mahatoky ny fiainam-bavaka de olona koa actif ao amin'ny asan'Andriamanitra, olona tia miasa, olona manolo tena miasa, tsy olona mbola mpifanjana lava hoe ataovy ranona za fa vizaka za tsy anao sy ny sisa, za foana ve manao, zay foana ny manana fangamoza sy ny sisa rehetra. Fa ny olona rehefa mahatoky ny herin'Andriamanitra ka manana fiainam-bavaka de izao mazoto izy amin'ny asa. Le fiainam-bavaka tiana resahanao tsy de tena am'le lafiny hoe le CBA mantsy amin'ny teny grika dia tsy hoe tsy lay lafiny hoe teny ifandraisana amin'Andriamanitra loatra, fa fiainam-bavaka zany hoe toe-panahy, toe-tsaina le izy, toe-po le izy. Misy mantsy reny olona miteny manao hoe ao fa entina mibavaka e, isaky misy vahaolana de ao fa entina mibavaka e, inona mivavatra mbahaolana, ao fa entina mibavaka e, ka tsy zay loatra. Ndraindray raha ohatra ny lasa marina fa mivavaka mahay zavatra hita tsy hitsika mihitsy ny tsy iny hoe zava-dehibe ny vavaka, fa misy ndraindray malaina tsy andray andraikitra, malaina tsy eny entina mibavaka de toy ny maniraka an'Andriamanitra tsy anao ny zavatra eo amin'ny toerana misy azy. Raha ohatra ka mitatevy ny tafim-piangonana de hoe ao fa entina mibavaka e, ahoana teny tafim-piangonana de mila mandray andraikitra anao manafo ny tafim-piangonana, fa tsy ao fa entina mibavaka e, eny entina mibavaka mazava ho azy, fa izao misy zavatra zay andrasan'Andriamanitra aminao,
ary misy lafinjavana tahak'za mihitsy azadolona fa protestante tsika amitsika ny toe-panahy ny fiainam-bavaka de tsy misaraka amin'ny asa ary ny asa de vavaka fa tsy hoe misy karazan'olona manao hoe zay ampiasa fa nareo mpivavaka na zay ampivavaka fa nareo mpiasa ny asanay de mandoalika mivavaka fa naraso kosa miasa tsy zany mihitsy ny asan'andriamanitra tsy manamaivana ny asa itsika na manome toerana mivavaka na mifamadika am'izay fa zava-dehibe amitsika ny vavaka arahana asa ary zava-dehibe amitsika ny asa entina mivavaka de zay mahatonga ny betery eto ny ampazanteny hoe lay toe-panahy araka an'andriamanitra la inona zany io lay fiainana mihitsy lay toe-tsaina mihitsy ny toe-tsaina miorona amin'ny finoana miorona amin'ny fifandraisana amin'andriamanitra ka raha ao anatinareo i betery ny fiainam-bavaka rahana asa de izao tsy malainy zany nareo raha nananareo zany zavatra izany fa ny farany drevako mialala zay ny andinin'ny fahatelo fa ny farany indrindra zay tena zava-dehibe dia ny fahatsapana raha nananareo ny fitiavana ny raha nananareo ny fitiavana ny olona rehetra raha nananareo ny toe-panahy araka amin'andriamanitra de izao tsy avelan'zany ho malaina ianareo nyresaka momba ny sika sy ny fiainatsika ny andiny ny fahatelo izaho sy ny sakafo hoaniko izaho sy ny laiko amin'andriamanitra fa ny faharoa kosa de zao tsy avelan'ny zany zavatra izany ho malaina isika izaho sy ny fifandraisako amin'ny mpiarabelona amiko mazava moa ny tenin'ny betery eto manao hoe izaho sy ny fifandraisako amin'ny mpiarabelona amiko de olona mahahony tena olona manana maîtrise de soi zay le tia arabaky teny mihitsy olona mahafetena olona mahafetena ary tsy vitan'izany ihany fa olona manana morale sy manana etika zay ny dikan'io teny io ny toe-panaraka an'andriamanitra de mahadika koa ny morale dia hoy izy manao hoe raha nananareo zany andin'ny fahaenina ny fahononam-ponareo de ny faharetanareo raha nananareo zany de tsy avelan'zany ho malaina zany hoe izaho zany na isika zany milamina tsara amin'ny fifandraisantsika amin'ny mpiarabelona amitsika tsy olona maherisetra tsy olona mora tezitra tsy olona sarotra ifandraisana fa olona izay manana fitiavana ny rahalahy manana fitiavana tsara fifandraisana amin'andriamanitra fa manana fitiavana ny rahalahy ary manana fitiavana ny olona rehetra ny akon'izay de zao olona tsy mba malaina amin'ny asan'andriamanitra mandrakariva ry avako malala ny olona malaina mitony asan'andriamanitra itony na tsy mahavokatra lay asa mety miasa ihany izy fa tsisy résultat mihitsy de olona manahoana manana olana izy amin'ny fifandraisana amin'ny namany manana olana izy amin'ny fifandraisany amin'ny tenany manana olana izy amin'ny fifandraisany amin'ny mpiarabelona aminy ka na dia manao azy izy de tsy mahavokatra ary na dia afaka manao azy izy de dia tsy manana fahazotoana mihitsy satria tsy milamina amin'ny fifandraisany amin'ny namany rehefa milamina mantsy rehefa tena tsapanao ny hoe milamina tsara ny fifandraisanao amin'ny namanao anatina fikambanana io na ao anatina fiangonana io dia manana zotom-po ianao hanao ny asan'andriamanitra ary zay ny tia ny betera takatritsika hoe sarobidy ingeny fahatsapan'ny olona fa ilaina izy ny ataontsika hoe sentiment d'appartenance de tena mahatonga ny olona mazoto amin'ny asa ary io mitaiza amin'ny fiangonana mitaiza ny olona ao anatin'ny fikambanana ao anatin'ny tokantrano tsy ary hoe zato anatin'ity fikambanana ity na de tokantrano ity ilaina zava-dehibe ny fiziko ato mba hametrahana fanontaniana rehefa misy zavatra tokony mba ilana ny hevitro mba enona rehefa misy zavatra mba antanina mba afaka manao ny hevitra rehefa mba misy zavatra hitako tsy mety rehefa tsapan'ny olona zay de zao manjary manana fahazotoana izy fa rehefa ohatra ka tsapan'ny olona fa tsy mary tsy tiana izy na koa rehefa tsapan'ny olona fa tsy mahafinaritra iny olo iny de zao tsy mahavoka malaina izy raha mahita olona malaina zany anao amin'ny asan'andriamanitra de zao dinio tsara fa mety manana olana am'izay manodidina azy izy mety manana olana amin'ny tenany izy ka tsy eken'ny olona ny maha izy azy na mety manana olana izy ka tsy manaiky ny manodidina azy mety ho izy ny olana de tsy eken'ny olona izy na mety ny olona ny hafa koa ny olana de tsy manaiky azy
na koa mety ho manana fifandraisana amin'andriamanitra tsy milamina izy de zao rehefa mahita olona malaina ianao de zao zay no antony ho Petera. Inona ny vahaolana ary? Inona ny vahaolana ho Petera amy toe-javatra tahaka zany? Amafiso, aza-donoina, ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Andiny ny fahafolo, mahazo toky kokoa rahalahy ampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Raha tojo olona malaina ianao de ampatsiahivo azy fa olona efa nofidiana izy. Ampatsiahivo azy raha tojo olona malaina araha sanatria ianao tratra an'le fahalainana na tratra an'le fiemorana fangatsiahana de zao aza-donoina fa efa ny olona efa nofidiana ianao. Ny fahatsiarovanao ny tenin'ny tompo anao hoe rehefa nofidiko de tsy mba nariko. Ny fahatsiarovanao ny fifidianan'Andriamanitra anao de mahatonga anao tsy malaina, mahatonga anao mahatsiaro ny tenin'ny Petera manao hoe omen'Andriamanitra anao zay rehetra ilainao ny am'izay rehetra mahasoa anao. Ny fifidianan'Andriamanitra atsika, ny fahatsiarovantsika, ny fahatokintsika, ny fahatsapantsika, ny fifidianan' Jesosy atsika de mahatonga atsika ho mahafiorona amin'ny asa fanompona. Hoy Jesosy manao hoe tsy ianareo no nifidy aho fa za no nifidy anareo, nanindry anareo mba handeha sy hamo ary mba haretan'ny vokatrareo. Mazava zany, afaka malala. Tsarovy ara fa olom-boafidy ianao, olona efa nofidin'ny tompo, novidin'ny tompo tamin'ny rano, nofidin'ny tompo tamin'ny antso maro samihafa de mahireza miorena tsara. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa tsy avelanao tsy ahavokatra ny fanoloran-tenanay. Misaotra Tompo fa miantoka anay ianao amy zavatra rehetra zay ilainay amampino anay dia ampahirezo zay Tompo, tsy ho variana. Ampahirezo iankina mandrakariva aminao, ataovy mahatsiaro fa olona efa nofidinao, ataovy mahatsiaro fa mpino efa nohamasinao de rakofy amin'ny ranao zay Tompo. Aza velanao anadiny fa ianao Andriamanitra mamelona sy mikarakara. Dia raha mandalo fizaham-toetra indraindray ny antsonay ny mahampino anay ka mihamankatsika izahay de mamela ny elokay, mamindrafo aminay. Nibitsiky ny fanahinao masina Tompo, ampatsiaro ny mandrakariva fa olom-bo antsonao zahay. Ianao no nifidy anay fa zahay tsy mahay mifidy anao, fa ianao nefa nifidy anay sy nanadio anay de ataovy mahavokatra Jesosy ny asanay, ataovy fifalianao ny asanay, ataovy voninahitro ny asanay manomboka ny herinandro Tompo. Dia mampahireza anay am'ty herinandro zay mifarana ity sady hanomboka rahampitso amin'ity volana vaovao manomboka ity de mametraky zany am-pelantananao ho feno fitahiana sy fifaliana ny fanompona ianao. Amen.